Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Eli eo amin'ny renirano Kerita sy Zarefata. Mpanjaka voalohany 7:70. Tapany 9. Matoky Andriamanitra sakafo maraina amin'ny alalan'ny sidina ho an'i Eli. Nanao dimaika niala tao andapany mpanjaka Eli. Zavatra iray no niariary. Tsy ho afaka handany fotoana izy satria anao izay rehetra azony natao ilay mpanjaka ratsy fanahy mba hamonoana an'i Eli. Tsy natahotra izy satria fantany fa mahatoky Andriamanitra ka tsy mahafoy azy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra tamin'ny mpaminany. Ry Eli, miala eto ianao, mivolia miantsinanana, ka miafena amin'ny lohasan-drikan Kerita. Ano isotronao ny rano avy amin'ny renirano, ary izao no anomenao ny sakafo ilainao. Fantatrao ve ny fomba nanaovan'Andriamanitra izany? Naniraka goaika nitondra hena sy mofo ho an'i Eli izy. Tena nitranga tokoa izany zavatra mahafinaritra izany. Toy ny hoe nandefa sakafo tamin'ny fiaramanidin'Andriamanitra ho sakafo maraina sy ho sakafo hariva ho an'i Eli. Mahatoky Andriamanitra. Nomeny ny mpanompony izay rehetra ny ilainy. Toerana hiafenana, sakafo sy rano mba hialany ny etaeta. Mafy ny fiainan'ny olona tamin'izany. Tsy misy orana, tsy nisy vokatra, ary tsy nisy hohanina. Na dia ny renirano Kerita aza dia ritra. Rehefa nitranga izany dia nasehon'Andriamanitra lalana hafa i Eli. Dia nentiny ho an'i Zarefata izay ao amin'ny sisiny faritany izy. Rehefa tonga teo amin'ny fidirana amin'ny tanàna izy dia nanontany tamin'ny vehivavy anankiray hoe mba omeo rano eran'ny vera sy tapa-mofo aho. Nijery azy tamin'ny alahelo ilay vehivavy ary niteny tamin'ny feo reraka. Tsy manana sakafo hafa aho. Lafarinina vitsy ihany no mbola ao anatin'ny loviako. Ary menaka kely sisa ny tavela ao anaty tavoara. Izay ihany no ananako. Te hanao sakafo ho azy ny zanako lahy aho. Ampohan'ny sakafo iray hafa izany saingy avy eo ho faty isika. Aza matahotra. Andriamanitra naniraka aty aminao. Nilaza izy fa tsy ho lany ny kobo ao anatin'ny vilany, ary tsy hena ny dilo ilo ao anatin'ny tavoara. Naharitra ela aza izao haitany izao. Mahatoky Andriamanitra, izay rehetra nampanantenainy dia ho tanteraka. Tsy lany ny koba tao anatin'ilay vilany, ary tsy ny hena ny menaka tao anatin'ilay siny hoditra. Na dia nampiasain'ilay vehivavy isan'andro azy izany mba hanaovana sakafo. Nanana ny ampy foana i Eli mpaminany, ilay vehivavy sy ny zanany lahy. Tsy mahafinaritra ve izany? Mahatoky Andriamanitra, afaka mahatoky azy mandrakariva ianao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara Zokomy.